tifitra basimborona tamin'ny kibony izay nanapotika ny tsinainy noho ny mpitsabo no tsy maintsy nadidina maika ilay ranga antitra 70 taona ity malalahady avokatriny ny fanafiana taon'ny dalo nazo azy ny sabotsy alina tokony tamin'ny valora izay niseho tany amin'ny komina ambanivohitra Ambolimoty distrikany Marivoay. Mikasika ny marary izay voan'ny bala iny moa zany dia tsara marina moa zany fa balamborona zany no navoan'ny marary dia teo amin'ny kibony no nidiran'ilay bala ka voatery moa zany tsy maintsy nididina ny marary ka teo mpanidina moa zany dia nisy ny fatrobany tsinay zany hoe nisy trobaka maromaro zany teo amin'ny tsinay be sy ny tsinay zany dia zay zany no nampanahirana ny resaka ny fandidina tao amin'ny bloc opératoire. Ny tena nampanahirana zany dia ny famaroan'ny trobaka tamin'ny tsinay ireo satria nitety tsinay maromaro zany ny balamborona satria mabalamborona azy zay moa zany dia bala maromaro miparitaka kan'izay zany dia maro koa zany tsinay trobaka tamin'izay fotoana zay. Ambola raha maso akaiky atao amin'ny poste opéré ilay ranganiaran'ny asandahalo amin'izao taoriny ny fandidina tsy maintsy natao azy izay tondrany mpitsabo fanazavana. Mbola azo lazaina hoe aloloatra zany sofy makasika ny hoe fandidina azo anazy dia mbola raha maso akaiky zany miaina satria mbola azo lazaina hoe maharitra any aloha satria be dia be ny zavatra mety tranga ho an'ny fandidina ka hatreto aloha zany mbola tsy afaka hitenanareo hoe zao na zao mety azo anazy fa satria pahasalamana mbola tsy maintsy arahana tezana iny aloha mitsamina atao aminay. Dahalo misy 5 teo nanao ny asa ratsy raha ny roa niditra tao anatin'ny trano ka ny telo kosa ny avy natao ivelany taoriny tifitra sy ny fandrahoana nataon'izy ireo tamin'ny fianakaviana dia lasan'ireo dahalo ihany koa ny vola tahirin'izy ireo tao an-trano mitantara ny zavatra nitranga ny fianakaviana. Mety eo amin'ny tamin'ny arabe ireo toy amin'ny tranonay mety eo amin'ny olona 3 teo mety anaty trano tany misy anakoroa le midressage any dia tena aloha dia tena tsy fantatra hoe tsy erangana tsy dia manao ratsy ny olona loatra fa le tsy hay mihitsy nakakay moa na eo amin'ny tanàna mangataka mbompitony fanjakana na sandahalo dia fa tsy hay intsony fandemana moa tsy dia zany loatra tena izy aminazy. Efa nisy ny dingana nataon'ny fianakaviana ny amin'ny fanatonana ny mpitandro filaminana tany atoerana araky ny fantatra dia tsy misy tratra ireo dahalo ireo fa lasa nandositra avokoa taorin'ny asa ratsy izay nataon'izy ireo. Andrasana araka izany ny mety fandraisana andraikitra ataon'ny mpitandro filaminana ny amin'ny fikarohana ireo olon-dratsy.